Ya dia misaotra n'Andriamanitra lehibe indray tsika ny amin'ny fotoanandroany izay fotoan-dehibe moa izay famaranam-bokatra ny sampana fifohazana eto amin'ny FPVM tanin'Anandrano dia miaraba ny sampana fifohazana manokantsika miaraba ny tsika tsirairay avy satria fiangonantsika fiangonam-pifohazana mino afa itsika tsirairay avy izay manatrika amin'izao fotoan'izao dia za mitafiditra ao anatin'izany sampana fifohazana izany dia andelo hitsangantsika amin'ny voninahitra ny tompo aoriana ny fanomezam-boninahitra ny tompo dia ny hira asany ratoavo taontsika hideratsika an'Andriamanitra ho fanomezam-boninahitra mitompo eto amin'ity toerana ity andelo amin'ny voninahitra ny Jesosy tsika voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany haleloia masina 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 Jehova tompo maro enitry ny voninahiny tany rehetra amen. Ivavaksika voninahitra ny eo anao ilay mpanjaka ny mpanjaka voninahitra ao anao ilay mipetraka eo amboniny seza fiandrianana mideranao izay Jesosy makalaza anao mame voninahitra anao noho ny alehibe ny asoavana sy ny famindram-po izay mbola omena ao anay tsirairay avy makasitraka anao indrindra Jesosy satria tsapanay dia tsapanay ny fitantana ilay sandronao mahery ny fiainany mpanomponao tsirairay avy tsapanay dia tsapanay ny fanoloranao saina ny fitantanana izao fiangonana FPVM izao indrindra amin'ny alalan'ny sampana fifohazana eto amin'ity FPVM tanin'Anandrano ity izay anisan'ny namoanay nampiredareda ny afitiavana tao anatinay hatonga anay ianara-dianao hatonga anay hivavaka aminao hatonga anay hametraka ny fiainanay eo ampelantananao Jesosy satria tena niasa tokoa ianao tamin'ny alalan'izany sampana fifohazana izany betsaka nanana olana betsaka nanana adi-tsaina betsaka nanana zavatra maro samihafa nitambesatra teo amin'ny fiainany naretina Jesosy nakorotanao anatin'ny tokantrano ny fifalianay Jesosy dia mbola niasa tao amin'ny alalan'ny sampana fifohazana ianao nandamina an'izany nitrotram-bavaka an'izany nampirindra an'izany Jesosy ary natonga ny fiangonana FPVM iroborobo manerana ny Madagasikara eny fanompoalatra ny ampitan-dranomasina azy misaotra indrindra Jesosy no izany fitiavanao izany satria ten'Andriamanitra tsy mahafoy ianao fa tanteraka raha-baky teniny tenina manao hoe tahaka ny fambombandrenako ny zanany amban'ny elany no mbola ambombako anao dia misaotra tompo indreto ary izay tsirairay avy Jesosy tonga eo amin'izao famaranam-bokatra izao hideranao androany ankalazanao androany hamme voninahitra anao androany eto amin'ity toeran'ity dia apetraka tanteraka ambany elatrao eo ambanin'ny fitarian'ilay fananao masina ny fotoana rehetra androany amira-piratan'izany fahasoavanao sy ny famindram-ponao izany ary ny faniriana koa ny mpanomponao izay tonga manatrika an'izao asa fitoriana ny filazantsara izao fiderana izao dia tsy alamaina eto amin'ity toeran'ity tsy diso anjara ny fitiavana tsy diso anjara ny famindram-po fa mbola natanteraka ny teninao mandraka riva ianao fa ny masonao sy ny fonao dia aminay mandraka riva manondrika ny lohanay ary izay Jesosy hideranao amin'ny voninahitra anao tsy hainay ny hika ny orakoraka ny vavaka fanomezam-boninahitra izay nataon'ny anjely sy ny olo-masina rehetra ny an-danitra any fa indreto kosa izay Jesosy
iray fo saina sy fanahy iaraka amin'ny voninahitra anao Jesosy manao hoe masina 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 Jehova tompo maro eniky ny voninahitany rehetra. Amen. Teka mafy dia mafy fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Iaraka mipetraka isika dia hiditra amin'izay tsika ao anatin'izao antsakira fiderana fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izao. Dia ny faniriana dia sambaretantsika rehetra hatramin'ny farany amin'ny asa-piderana fanomezam-boninahitra ny tompo eto amin'ity toerana ity. Dia samy mahereza ombantsika mandrakariva Andriamanitra. Ia fanamariana kely ho amintsika izay any amin'ny faritra Rinany izay tena any Arina, dia mba miangavy ianareo an-tanandroa mba hiroso aty alohaloha raha mety. Mba miangavy antsika zany mba hiroso aty alohaloha. Mbola malalaka ihany mantsy ilay toerana ato dia miangavy antsika rehetra zany mba samy hiroso aty aloha. Miangavy antsika izay any amin'ny farany Arina dia mba miangavy antsika hiroso aty aloha. Izay mba fiangaviana avy amin'ireto zanaka reo reto fa dia mahereza.
tena mamparaha ty tovolahy ty. Fanariny serise ary tsy fietra ve ty? Ianao ve le ianao le sécurité any dada? Solofo Solofo fananiny se tena mafy se. Tsy hitanao nga le rangahy daroko anahy tetsy, tonga dia tsy nomeny ny volako fa tonga dia daroka. Ohatran'ireny mpangalatra tratratra ireny ny anaovany anahy teo, tsy nahazo volana ary nanasa ny katikatarany teo. Tsy hitanao iny fa hoana kosa zay vao mainka ho fa naloto be ny fiarany dia kikakika be ho tonga dia daroko zany, tsisy hitako tsofa, tonga dia tsy andinitsakitsahany be teo. Saika nanohatra fa tena bokona be izy dia tsy resy aloka ny azy. fa inona no lazay ny fiara no lazay ny fa vao mainka naloto? Tsy haiko katikaty reny dia tonga dia ho zay kikakika be io fa zaho tsy andoha vola amina. Ty zavatra paosiny se ty ve nanasany sehan'ny fiarany teo? Ty chiffon ako tiako. Izao kosa very seko fotoana ke fanasana volany ka tsy kikakika be ny fiaran'olona mba tsy nigadrainy ary se. Fa oviana moa mbo nahita n'izany nanasa fiara e. Fiara range ohatrany olona spesial manasa ny fiarany dady. Mampalahelo se. Tsy gofra ve ny an-tananao iny? Gofre ty saika mba hoentiko an'le zanako. Za zao rangahy tena 2 andro azo ohatsy ny sakafo, tena efa nantsindroka mihitsy afa hitanao moa fa mamenatra izany angataka izany mba olon-dehibe ny tena. Tsy maninona fa miako an'se ty tony angery se tao aminareo ihany e. Moramora ihany se aloha na izany aza ary izany tsindroka an'ireny fa maloto angery eny se. Tena za manary hanina se, tena betsaka ny olona tsy mihinana, tena ny tena se fa betsaka ny olona tsy mihinana azarina hanina ary manoto za manary hanina zany. Fa ina nefa natonga se tena ny ala tao aminareo e. Kanetiny adalany e, ina moa no nahory anahy tao e, tsisy nahory anahy tao. Tonga dia forceko fotsiny dada hoe taty rangahy mifananako e, taty ny volako fa zany dia sady zaho tsy tia fefehezana zany amin'izao atany rako zao. Nalaiko ny vola dia tonga dia nalaiko ny lakle any katikatatra dia velomiko. Dia aiza daholo nefa zany vola sy fiary zany zao natao se. Tsisy tsoniko zao sisy, zao sisa ny katikata, zao ny vola be. Hitanao zany tany Paris, Dubai, Vegas zany nandehanako zany, tety zany any loko, nanao ny fiainana rehetrarehetra. Fa tonga dia tapitra tsisy sono zao sisa. Dia serery na vita zany miaraka ny namako aka. Hitanao moa zany fiainana zany, rehefa tsy manana tsony ianao dia ny mba mahiontsy le lafiny sasany. Nanao fialan-diozy ry zalahy, sasany ara mbola nandatsy. dia tsy mba nisy nampiatrana se akory ny namasena dia ray aza ve? Nisy herinandro petraka tao amin'ny herinandro a, dia lazay fa miady mivady foana izy fa mba hoako izay fa ilana anasaraka anay mivady. Natao nahoana moa ny anasaraka olona mpivady zany dia alohanao miala. Tena mampalahelo anahy serisea. Fa maninona nefa raha miverina any amin'ny dadanareo e. Dadanareo ke tsy lavitra eto fa akaiky eto e. Tena matahotra hiverina any amin'ny dada. Tena nambanako basy izy na fa zay vao nahazo an'le vola. Nambanako basy dada, rehefa navoaka daholo ny vola, tena higadrainy ary rehefa mody any. Zay no tsodina, tena tsy zao ny teneniko an'se fa tsara fananky iny dadan'ny se iny eritreretiny se fa reny zao ny gofrety reny nalaina fotsiny na firy ny alainao ao entina mandeha ho an'ny ankizy zay ary rehefa miasa ao tena mbola omeny voly zay hoe ty anampinareo ny ankizy any an-trano ary tena hoe manaja ny mpiasa rehetra ao an-trano izy tena sambatra zay ry se miara-miasa aminy zaho tena torohevitra amin'se hoe maninona raha miveriny
dia tena tapaka ny hevitra fa zao hiverina faza miteniteny any data mampitiro hiasa ao amin'ny orinasany data mety hiasa ao amin'ny orinasany data tsy tia hanasa fiara ntsony a aloako any amin'ny orinasany data manasa fiara sady Mitsangana gova zao a misy sefo vaovao zay ao mety mbola tsy nafantatra ny se izy fa hoentina ny se a dia tsy maninona fa horeseko lahatra izy mba hiasa ao se aza miteniteny a aza miteniteny ao fa fonany data raha hitany ao aza matahotra se fa na izany na tsy zany a ty misy vola kely mena ny se dia ndana mba matory amin'ny efitra fandraisam-bahiny aty se a dia manaova madio tsara dia raha pitso se alaiko dia hoentiko any amin'ny raha sefo zay se mahereza indrindry se a zay dia aza dininy mivavaka fa omba se Jesosy fotoana vitsy taty ary ino to mahafalifaly tena faly fa nisino inona ry ty raha fantatrao ao jereko cheky carte postale zany billet d'avion mandeha vacances tsika fa ino tsy billet d'avion fanasana inona aza mampifilafila be ohatr'izany ka fanasana nanasatsika patron be DG anao ve oui fa iza hono ny anambady tsisy anambady fa ino zao telo vakeo zao a miverina le zana ny lahy lefa tsy tahiry taona le naka vola be iny ve e fa nga hono lansady le vola be nalaina fenao ve ahony nampalahelo anange izy teny atsena matory manasa tomobile n'olona ireny ohatrany jea fotsy be reny kikikisany fiaran'olona ny sasany simba le fiaran'olona volon'olona bosy be ohatr'izany nytareny nampalahelo ana mihitsy izy dia le gofrety saika hoentiko hoan'ny ankizy ary nomena anazy fa nampale tsy ninakany efandroandro le gofrety fa lainao ampiasana le hoan'ny ankizy ve ndraikiako dia zao tena nyresako izy maninona raha miverina dia izy mo ino fa netiko ny asa tao amin'ny raha sefo be izy nanao mpiasa ny dadany na tsy mbola izy aloha ny teny hoe aza ny teniteny fa nety natao amin'ny raha sefo izy dia hoe ao mba hiasa ao rehefa ny asa tao nefa dia fantatry ny dadany amin'izay hoe zanazo anao andriamanitra voaroaka ny vadiko ka tsy izay fa tena enao ve ahoana arainga akaikany fa mangovotra be aho matahotra nampalahelo be izy fa tena zary tena nangororo mihitsy ny fanahiko fa tena hoe latsaka kely mihitsy ny ranomasiko fa ny fihin'le dadany izy zany tena ny teny mihitsy le dadany hoe ty le zanako very fa hita indray maty fa velona indray nakadala zany dia mekatikati raha be indray dia meny trano vilava avao anga dia mitendreno directeur amin'izay nanolo amin'ny toerany dadany ndray ry se fifaliana be zany fa anga vitan'izany ihany za le nitondra anazy tao a rehefa lasa directeur rafetra no tendrenikeo a directeur commercial aoka fotsiny sotra jesosy fa directeur commercial tsika zao fa tsy sécurité tsony efa mba mila mipôzipôzy azany efa mba vatina directeur dia zao a mila mihetsiketsika tsara ty amin'ity fanasana aloha jerety izy ohatra vola mena andray fa zany seho ihany fa tena sambatra izy
tena sambatra izy fa tena hoe ny zanaka tokoa ny mahafo ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy mahafo zanaka. Tena hoe tonga izy a dia tena ny raisin'le tatanyndray, tena hoe raha iveriny ianao dia ho raisiko indray. Tena le hoe le tantaran'le zanakadala le zandry se tena hoe rehefa misy zanakadala ray miova dia mitondra fitahiana ho an'ny manodidina anazy. Andray mahafinaritra izany. Tena iverina amin'Andriamanitra dia iverina aminao aho ray ho le izy izay a hotrotraky ny hitanatao. Ny fiainako a dia ampaherezo. Andray mahafinaritra izany. Thank you.
sotran'andriamanitra tsika fa lehibe ty androandroany ity izay fotoana maranana ny fotoam-bokatry ny sampana fifohazana. Isika rehetra izao ny fifohazana foazy zay rehetra mbola matoritory na ny tokantrano sy ny rehetrarehetrany iny ny somby-tantara anjarantsika ny mandray lesona ho an'ny tsiraray avy. Miteny Andriamanitra zay ny loha hevitra izay nentin'ny fifohazana novoizina tao anatin'izay vokatra izay. Asa raha matsapan'izany ianao efa fomban'Andriamanitra efa trinela ny fitenenana. Andriamanitra velona, Andriamanitra mahita, Andriamanitra miasa io Andriamanitsika io. Ndraindray mantsy manadintsika, ndraindray tsika ohatrany mitsapatsapa be dia be fomba itenenana an'Andriamanitra, na dia hoe misy hevitra tianao alaina, na mety misy fanapahan-kevitra tianao azo, dia misy ny sasany andiaka tenin'Andriamanitra. Rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra nefa mampalahelo fa tsy tanterahana. Mamindrafo amiko Jesosy fa aleoloha zao ihany. Mamindrafo amiko Jesosy, tsy raisina ny tenin'Andriamanitra, tsy ekena ny tenin'Andriamanitra, tsy ankatoavina ny tenin'Andriamanitra. Tandremo fa mitondra loza ho antsika ireny, mitondra famaizana ho antsika ireny, mitondra fitsarana ho antsika izany. Raha sanatrianao mitsapatsapa izany fomban'Andriamanitra izany. Andehantsika hianatra manomboka izao ry fifohazana. Andehantsika hianatra manomboka izao mba hiaino ny feon'Andriamanitra fa tena miteny amintsika isan'andro san'andro Andriamanitra. Manome torolalana, manome tondrozotra, manome fananarana, mety fampitandremana, mety zavatra maro samihafa eny fa nany amin'ny zavatra ho avy azy. Andeha ianarantsika vaovao indray izany. Mety hoe efa fombanao taloha izany nefa mety adinodinonao. Nahoanany amin'izao tontolo izao no henoantsika, nahoanany any amin'ny zavatra maro samihafa ny raisintsika. Zava-pona ny efirendriavana, tsinitsiny ireny ary fahatyanjoko hitondra loza ho anao. Fa androany kosa ny fifohazana manentana antsika rehetrarehetra mba hiaino ny feon'Andriamanitra, satria tena miteny amin'ny fomba rehetra Andriamanitra. Na izao Antsam-panahy izay ataona izao ary hafatra Andriamanitra no ampitaina ao amintsika tsiraray avy, dia samy mandray izay tandrify azy ny tsiraray avy. Indrindrandrindra ny taonan'izao taonantsika misy antsika izao dia efa fibebahana farany. Mety mankalilo ny sofiny maro izany fa tsara ny teny averimberina, satria iny tantarany zanak'adala. Olombelona aza manana toe-po mandray na dia efa adala na dia efa nanao tsinitsinina ndray amandray ny aran'ny zanany. Mainka mofandriamanitra indrindra fa Jesosy Kristy Tompo izay nanolotra ny teny anao antsika tsiraray avy. Raha mety ianao miverena indray amin'ny Jesosy, miverena fa mbola manolo tanana ary mbola tsy tara fa anio raha ian'ny feony ianao dia aza manamafy ny fonao. Manentana antsika hatrany haritra hatramin'ny farany fotoana vitsivitsy ihany sisa fa mbola izy somby-tantara ihany koa ho avy amintsika tsiraray avy voninahitra ao n'Andriamanitra irery ihany. Oh,
Chawe
Chipamuzikiumalalo intilai madishana avimitalawe wamina fatsitanteshaka marupeni ratsivitaku nampalaelulifuna ankechini au tumpuo iverinamina mba mangataka tompoko mampalahelo misy ty lehilahy ty retsy hitao ako ohatra ny efa ela ihany nahitako maso nangataka teo zany fa zao aloha isa raha amin'ny manapitra ny izy fa isan'andro isan'andro hity eo foana isaky ny andevavaka tsika dia mivavahady eo foana mipetraka e dia tsy haiko mihitsy fa misy vola velohany amindri mba homenana azy akia mba mangataka misy kely ihany aty fa tsy maninona fa ameko anazy ka ay amindri anazy ilay indri andahoary amina azy mba mangataka tompoko mba mangataka tompoko akia
Sotra tompoko tahin'Andriamanitra tompoko. Sakifizaka be fa tsy jerendrika nataontsika teo hoe tena mandreraka nge. Mamangataka tompoko. Indreny indri. Mba mangataka. Zao aho vao hiteny anao hatramin'izay fa isaka izay mandala hita isan'andro mahita anao. Lehibe misy aho mahita anao eto. Maninona mba mikarama raha rangatia. Sady mandoto tontolo ena jereza ny fofona le tie. Olona afaka miasa ianao. Ka tsy fidiny ana zany etsa baka mandeha. Inona koa fa ny akamona ny be dia be. Mba mangataka e. Mampalahelo kosa izy ampangataka izany. Na le poziny ara tena mampahonena be mahahontsy. Mba mangataka le olona teo ihany aky. Aloha izy amena kely ka. Sotra tompoko. Sakafo atoandro. Sotra tompoko. Sotra tahin'Andriamanitra. Mba mangataka. Sakafo kare. Volako e. Volako punjara. Lasa ny volako e. Andrekatyo afika endry. Ouais. Nalailay ankizy lahy kely teo Dri mampalahelo. Io ve ki dia mbola tsy tserana ihany. Io omena an'izay misy ato izy a. Izay misy ihany aloha. Sotra tompoko. Sotra. Tonga dia aprimo. Sotra. Sao dia misy maky andray. Any a? Tahin'Andriamanitra. Tahin'Andriamanitra tompoko. Asambaka fina ohatry ny lesonova zany mbola miasa lesako leso tena. Lehilahy lehibe io dia hatramin'izao mbola zao foana isan'andro eto foana ve saloha mba manalinala kely ambony tambohany. Ka zange lesy mba te handefa hita lahy malemy tongotry tsy mba afaka mandehandeha ohatrany lisany. Ty zao mba misy sora kely raha ohatra hifoky anao sa hoe aoka zao ka lolo iasa dia rehefa vitaka fa talaranga lisa mandefa tsy sesana. ianao zany efa miasa fa mba metro kely aloha mibanty va izy arandany amin'izay mandefa tsy sesana mandreto miala ty fa manamaimbo tanàna fotsiny. tanao alisa mandefa zany mbola miasa be mihitsy. aloha zay hiala ary rehefa hoe anina ohatsy. Mba mangataka tompoko. Mba mangataka e. Mba mangataka tompoko. Rahalahy tia ampahery anao zahay fa mijery anay tsy mba manana vola fotsy na vola mena omena anao zahay fa zay hany mba hanananay e no endro atolotray dia Jesosy Kristy lay avany Nazareta. Zay mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avany Nazareta mitsangatsangana. Afaka e! Afaka! Afaka! Lasa nay nandeha. Fa ino ny zato mahagaga sy mahatalanjona anareo ary to mipanjina anay mirala tsara zato ianareo to mierinay na ny fahamasinanay na ny fahaizana mampalalay na hampatanjaka an'io lehilahy io aoka ho fantatrareo an'io a fa noho ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta nampahatanjaka azy ary nampitsangana azy toy izao ary ny finoana izay mihezinezina nanatao anatiny na afaka sy nahasitrana azy. Ianareo koa raha te ho afaka to azy, ianareo koa raha te ho sitrana tahaka azy, ho afaka amin'ny fahazarany ratsy, zao ankehitriny zao aza mangatakandro itsony
manolora teny an' Jesosy Kristy manompo an'Andriamanitra dia mibeba ianareo amonoana ny fahotanareo rehetra. Rahalahy, mahireza ny faharezan'i Kristy ary mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo. Fahombanao Andriamanitra. Misaotra John, misaotra Petera fa ay ilay Andriamanitra kay tena mahay manao manome mihoatra lavitra no izay neveriko ary fa ankehitriny tsy vola ntsony nazy fa ankehitriny sitrana afaka afaka mandeha afaka mifatoranao, afaka migadranao, irehareo Andriamanitra fa izy ny natoy izao anao. Afaka hoe afaka.
Osana
dia marana ny raha ho atao a ny FEFI sy ny AFAFI ko satria moetiny ray aman-dreny be pasteur sasa dia angatahana mpanajana mba hanao alera hoe raisy Jesosy. Zao ary voalohany dia 5 taona zay tsy naheno ny FEFI sy ny AFAFI mira intsony. Zay niazakazahako mihitsy aloha raha ngamba hoany mihitsy aho tsy nandeha tany 10 point mihitsy ange aloha mba hijery ny Antsam-panahy ny AFAFI sy ny FEFI ao ny ray aman-dreny ao nareo. Zary havana dia tsoriko aminareo fa raha miverina tanteraka amin'ny fifohazana nareo dia velona ny fifohazana FPVM. Raisy Jesosy fa atolotra anao ny fiainako manontolo. Fukuzay no me non bahame lumbeluna Deitsangana kaya sisa bauana kaya surya mikyo nyaya Jesosia Taku aminao toko Jesosio Ampiunoni reni fateseranamikyo Fefa fantatao tsy miafine O aminao sakikivity anomponao Jesosio Socio Giufaritaku Bien sûr, Seigneur Jésus, je suis toujours auprès de toi. Garde-moi toujours, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as béni, c'est toi qui m'as envoyé
pour être ton serviteur. Et merci, merci, merci Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Socio ti ufaritaku pana paka takana dawat tiga rai sudah socio socio ti ufaritaku pana paka eny tompoko amarana ny fotoantsika zao a dia niteny ampahirezana antsika rehetrarehetra dia ny hoe ao amin'ny romanina toko 12:12 hoe mifaly amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana ary mahareta amin'ny fivavahana betsaka ny zavatra mifamaofao amin'ny fiainantsika rehetrarehetra betsaka ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika rehetrarehetra ary misy fotoana raha dia ohatrany hoe te hamotsitra an'Andriamanitra mihitsy tsika te hiala amin'Andriamanitra fa na dia efa miteny foana ar'Andriamanitra araka ny loha hevitra izay nivoizina tamin'ity herinandro ity dia misy fotoana ohatrany kivontsika rehetrarehetra tena ketraka mihitsy amin'izany rehetrarehetra izany fa androany dia aza kivy ianao aza ketraka ianao fa na ny akoho ara manana fanantenana zay hoe tsara nge ny akoho rehefa mikotrika 2 andro fantany io fa na dia tsy mahay mamisy ara ny akoho fantany fa tsy maintsy fohy ny atody tsy maintsy fohy ny atody lasa akoho kely ka nahoana ianao no kivy nahoana anao namotsitra an'Andriamanitra nahoana anao ny hiala amin'Andriamanitra fa mitian'io ty araka ny fampahirezana rehetra izay nataony zanantsika teo nanampy ny hafanana tao anatin'ny fikotrehana ny zava-misy ao amin'ny fiainantsika nisy fiderana nataony reto zanantsika AFAFI sy ny FEFI reto tsy hanomokatra intsony ianao hoe lamokana atody amin'ny fiainanao fa hamokatra tena zava-mahagaga izay omen'Andriamanitra anao amin'ny fiainanao rehetrarehetra fa nanafanantsika ny fiderana teto androany tamin'ny alalan'ny reto sampana AFAFI sy FEFI reto ka aza kivy fa dia mitodika aminareo sampana misotra anareo fa nanafana anay tokoa ianareo nanafana ny tao anatin'ny tokantranonay nanafana tao amin'ny zava-misy ao amin'ny fiainanay rehetrarehetra mba hiteraka zava-baovao amin'ny fiainanay mba tsy handamoka ny zavatra kotrehanay fa ito amin'ny alalan'izao fiderana nataonareo zao dia tena hitondra vokatra amin'ny fiainanay izany rehetrarehetra fa mankasitraka misotra anareo be dia be tamin'ny fanafanana amin'ny fotoana fanafanana anay rehetrarehetra fa mino zay fa tena amo be dia be amin'izay ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izany rehetra dia mankasitraka koa misotra anareo mpitendry misotra anareo
afafina ny mesono misaotra anareo a indrindra aondray ny zanaky pastera ilanta zay nandamina ny zavatra rehetrarehetra momba ny sonorisation teto dia misaotra anareo a mpitantana ny sampana ao pastera finaritra ao andre matoa esgea makasitraka tena fifaliana ho anay fifohazana fa tena nanafana anay ianareo ary dinoko fa tena amokatra be ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izao fanafanana nataonareo zao a fa tsy andamoka ny fiainanay a fa tena isy zava-baovao a ivoaka amin'ny fiainanay rehetrarehetra ary dia tsy adino farany a misaotra anareo vahoaka an'Andriamanitra tao anatin'iny herinandro iny fa zava-dehibe a ny asa rehetrarehetra zay miara-antsika nanao fa fifaliana ho anay braony fifohazana fiaraha-miasa taminareo fa dia inona fa tsisy zany mandamoky zany fa tena amokatra be ianareo a amin'ny asa fivelomanareo a amin'ny fiainanareo ka dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Saotra toboka. Teka mafibetsika maro mpifandraisan-tanana fakasitrahana misaotra ny ray aman-drenitiny fifohazana ary mirasoa antsika zanaky fifohazana rehetra mba iroborobo mandrakariva amin'izany asan'Andriamanitra zay napetraky ny tompo ho amintsika tsirairay avy zany dia mba ho tanteraka tokoa ny tenin' Jesosy fa avy amintsika fifohazana no amonjena zao Madagasikara izao dia aefa be sika rehetra amin'ny asan'ny tompo amarana zao fotoana izao sika ary ifampahery sika amin'ilay ira hoe mahereza ry miaramila mpiatafika o ataontsika zany andininy farany a ifampaherezantsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Masina Jehovah tompony maro eky ny voninahitra rehetra. Vavaka isika isaorana ianao Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay ny afatanterahany fotoana rehetra teto androany, ny fampaherezanay, ny fampivavahanay, ny fampizaranay Jesosy ny aviany aminao satria ianao le manakarepahasoavana nanatrika anay teto amin'ity toerana ity ary ianao ny mbola namatsy ny fanahinay tamin'ny alalan'izany tonkira-panahy isan-karazany zany ary mino zay fa tsy voafetra teto ary tsy mifarana teto ny fiarahanay taminao fa mbola hiara-dalana aminay mandrakariva ianao ka naizanaiza toerana misy anay na inona ataonay na manahoana mety hoady atrehinay, mety olana sedrainay, mety lalatsarotra diavinay, mety ho aretina hiatra amin'ny nofinay aza dia manan'izay manana anao lay mahery ao anatinay, lay mandresa ny zavatra rehetra ary dia mpandresy zay satria miaraka aminao. Manomboka androany ara Jesosy tsy ho tapitra androany ny loha hevitra zay nambara sy nolazaina taminay no voizina tao anatin'izao herinandrom-bokatra ny fifohazana zao ny hoe Andriamanitra miteny fa hiteny aminay isanandro ianao amin'ny fotoana rehetrarehetra ampahafantatra anay ny sitraponao anambara aminay ny marina rehetra, ny marina zay anafaka anay tsy ho andevo ny fahotana
tsy ho andevonydevoly sy ny satana fa mba hijoroana io vavolombelonao satria ny andriamanitra ivavahanay dia miresaka aminay isan'andro san'andro. Misaotra Jesosy hisaraka eto zay amin'izao takariva izao dia ny tanam-pitiavanao anie ambomba sy isakambina anay ny sandronao mahery hitantana anay ary ho feno fifaliana mandrakariva ny fonay satria ao anatinay ianao Andriamanitra ny fifaliana. Misaotra Jesosy izany vavaka izany dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra fa izay manao hoe raina eo zay ny an-danitra ho tonga neny fanjakana atao ane sitraponao ety antahantahaka ny an-danitra meo anay mianina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana eo amin'ny ratsy anao fanjakana sy miery ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary Andriamanitra ny faharetana ny ho ao aminareo tsairay avy izy any ampaharitra anareo tsairay avy amin'izao fiazakazana amin'ny fanompona an'Andriamanitra ao anatin'izao sany fifohazana izao hamonjy olona marobe ary ho tanteraka aminao ny tenin'i Jesosy manao hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ka ho famonjena ho anao tsairay avy any izany faharetanao amin'ny asan'Andriamanitra izany dia mandiana mahereza matanja fa indro ao ny tompo momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy anao nibera anao niaja anao voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha indrindra ary ho anao mandrakizay mandrakizay dia ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahitany rehetra. Amen. Dia manao veloma mahafinaritra antsika mirahasoa antsika samy hotahirin' Jesosy daholo mirahasoa Antonia mirahasoa ny Esea hotahirin' Jesosy tsika rehetra. Emmanuel tenao hoanao ry tomposoa Masina sitraka Andriamanitra dia fampampanambeny